Faly miarabanao manaraka nyty vidéo ty. Efa mivoatra mihitsy moa ny teknôlôzia de afaka mifampianatra foansika na de tsy afaka mifanatrika ary. Anio araky ny efa fantatra dia hianatra momba ny famakiana ny ny epistily tsika zany zay no ataotsika anio efa nianatra ny famakiana Baiboly amin'ny ankapobeny efa nianatra ny fanaovana étude biblika na ny inductive na ny déductive de androany indray hifantoka manokana ao amin'ny epistily tsika. Ny epistily de avy amin'ny teny latina hoe epistola zay midika hoe taratasy alefa zany. Izy io de taratasy fandefasana olona ray amin'ny vondrona iray zany amin'ny olona hafa, zay izy io. Ary tsy nisy epistily tao amin'ny testameta taloha de araky le nanomboatsika azy teo hoe efa mivoatra be zao ny teknôlôzia tsy de misy loatra intsony ny fandefa epistily zany kanefany de mipetraka foana ihany le izy de mila apitaina amitsika aloha zany ny atao hoe epistily alohan'ny idirantsika ianarantsika mamaky azy reny. Araky ny voalaza teo de tsy misy epistily mihitsy ao amin'ny testameta taloha zany kanefa ny androtoko ny telo apahefatry ny boky aty amin'ny testameta vaovao de epistily avokoa. Raha misy 7 ny boky ao amin'ny testameta vaovao ny 1 dia epistily avokoa, dikan'izany tena zava-dehibe ny ahaizantsika mamaky ny epistily. Ny tany amin'ny testameta taloha de tao amin'ny lalàna sy ny tantara ny tena ny raketana ny teny zany ny lalàna ny manaova an'izao aza manao an'izao, zay ny tena niraiketana ny teny fa aty amin'ny testameta vaovao kosa Andriamanitra dia mampafantatra ny sitrapony amin'ny zanany. Zay raha fanekena alliance ny tany amin'ny testameta taloha de aty amin'ny testameta vaovao indray tena le hoe miresaka amin'ny zanany, taratasy mpitiavana fanehoana ny sitrapony amin'ny zanany no ataon'Andriamanitra zany ao anatin'ny epistily. De sady manoro izy ao mampafantatra ny tenany izy ao no mampahery ihany koa an'ireo izay mamaky ny epistily zany. Ny epistily aty amin'ny testameta vaovao de nisoratana tao anatina zava-mitranga anankiray. Matoa zany nanoratra ny epistily ny mpanoratra anankiray de nisy zavatra nitranga zay teo aminy sy lay olona na fiangonana na vondron'olona zay anoratany. De amin'ny ankapobeny izy io de nisoratana ho an'olona tokana na ho ana vondrona mazava tsara. Indreo moa tsy tena fantatra ihany hoe iza ny nanoratana azy fa amin'ny ankapobeny dia fantatra tsara hoe izy ireo nanoratana ny epistily ireo. Indraindray izy io mety famaliana ny fanontaniana zay napetraky ireo vondron'olona ireo indraindray izy mety anitsiana ny zavatra diso na zay zavatra tsy mety tao amin'ny fiangonana na vondron'olona na teo amin'ny olona zay anoratany Paoly io indraindray koa izy ampaherezana, indraindray izy entina ampitandremana an'ilay olona anoratana zany zay ny antony nanoratana an'ireny epistily reny indraindray koa isaorana an'le olona na hiderahana an'ilay ankasitrahana an'ilay olona zay anoratana zany no nanoratana ny epistily. Indraindray koa izy anoherana hevitr'olona na anoherana fampianaran'olona zay fampianarana diso tsy mifanaraka amin'ny soratra masina de zay ny nanoratana ny epistily. Ary de fantatra hoe ho aniza no nandefasana an'ireo epistily ireo. Arak'izany de zany antony amin'ny ankapobeny zany mila fantatra rehefa hamaky epistily tsika hoe inona ny antony nanoratana an'ity epistily ty ary ho aniza ity epistily ty zany. De ny mpanoratra koa nefa na izany aza manana ny antony anoratana ho an'ny anoratany azy de mahalala tsara io mpanoratra io fa ny teny soratany de mihoatra n'le zava-mitranga amin'io fotoana io. Tsy hoe ho an'ny olona io sy ho an'io fotoana io ihany nanoratany azy fa mihoatra an'izay no
nanoratany tena marina fa tsy nisoratana ho anao aty amy taona taonjato faraky ambiny folo aloha akory nanoratana ny baiboly, fa nisy olona nanoratana azy mazava tsara tamy vanim-potoana nanoratany mpanoratra azy, kanefa dia fantatry ny mpanoratra tsara fa mihoatra an'le zava-mitranga tam'zany no zavatra soratany an'io, zany hoe marina foana ny zavatra ambarany a na amin'ny fotoana rehetra na roviana ary marina foana ny zavatra ambarany na toerana rehetra na aiza na eto Madagasikara na any Europa na any Chine na any Etats-Unis na aiza de marina foana io zavatra io. Zay no mahatonga an'lay taratasy ohatra ao amin'ny Kolosiana 4:4-5 azo afindrafindra aparitaka zany fa tsy hoe mijanona amina olona ray na fiangonana ray fotsiny. Ny Kolosiana 4:5 de zao lazainy Paoly hoe rehefa vovaky aty aminareo ty epistily ty de ataovy koa zay hamakina azy any amin'ny fiangonan'ny Lodikiana ary vakinareo kosa ny avy any Lodikiana. Ty zany le antsoina hoe lettre circulaire mihitsy lay taratasy eto sady mitombony izy ho an'ny Kolosiana, mitombony izy ho an'ny Lodikiana, kanefany na izany ara de misy ihany koa antony tena nanoratana ho an'ny Kolosiana de misy antony nanoratana ho an'ny Lodikiana zany. Ny epistily amin'ny ankapobeny de ahitana an'ireto zavatra reto. Voalohany aloha izy de manomboka amin'ny anaran'ny mpanoratra foana, Paoly apôstôlin' Jesosy Kristy na Jauna na Petera zay zany na i Jakoba, manomboka amin'ny anaran'ny mpanoratra foana izy de aveo izy miresaka an'lay anoratana, na io olo-tokana ho an'ny Timoty, ho an'ny Filemona na ho an'ny fiangonana any Roma, ny fiangonana any Korinto ohatra sy ny isan-karazany zay foana ny anombohany azy ny mpanoratra ny anoratana, de aveo izy manao fiarabana. Ny ankapobeny fiarabana dia misy an'ilay fiarabana grika sy ny fiarabana hebreo. Ny fiarabana grika zany de le charis kairenina ina moa zany charis kairenina zany hoe fahasoavana, de ny an'ny hebreo shalom fiadanana, fahasoavana ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana zay antsointsika hoe fiarabana apôstôlika izy aty ankehitriny. Ny bokin'ny hebreo sy ny jauna voalohany ihany no tsy misy an'ireo zavatr'ireo fa tonga de miditra amin'ny votoatiny ny hebreo sy ny jauna, fa ny ankoatran'izay ny epistily rehetra dia manomboka amin'ireo avokoa. De rehefa vita zay de misy ny fisaorana, zany hoe filazany ny fahatserovana tsara ny arahany tamin'ny olona anoratan'ireo na firaritsoa ihany koa na vavaka ihany koa ny ataony amin'ny voalohany. De rehefa aveo izy zay vao miditra amin'ny votoatin'ny taratasy, de zany mila fantatsika rehefa mamaky tsika hoe aiza ho aiza ato anatin'ity perikopa zay vakitsika ty aiza ho aiza ao anatin'ny votoatiny ve sa fisaorana sa vavaka sa any amin'ny fiarabana sy ny fanoloran'ny mpanoratra azy le izy. Ao amin'ny votoatiny indray amin'ny ankapobeny indrindra ny taratasin'ny Paoly dia mizara roa ny votoatiny. Misy ny torohevitra dia misy ihany koa ny vaovao isan-karazany zany aorianan'ilay votoatiny, de misy torohevitra ho an'le olona de vaovao isan-karazany de mifarana amin'ny fanaovam-belomy izy. Amin'ny ankapobeny ohatrohatr'izay ny epistily na tam'zany fotoana zany na ny epistily ao amin'ny Baiboly, indrindra ny epistily nosoratan'ny Paoly, fa na neny Jakoba na neny Petera dia ohatr'izay ihany koa ny jauna faharoa, ny jauna fahatelo dia tahak'izay avokoa. Reo karazana epistily raha mila fantatsika ihany hoe inavy reo karazana epistily hitantsika ao anaty Baiboly. Ny voalohany ny epistily nosoratan'ny Paoly misy anankifolo ny epistily nosoratan'ny Paoly, eny fantatro fa 13 le izy, saingy tiako apetraka tokana manokana ireto anankitelo reto zay antsoina hoe epistily pastoraly, satria nosoratana ho an'olona tokana zay notendren'i Paoly andrindra sy andamina ny fiangonana zay avy nitorian'i Paoly zany ireto olona reto de i Timoty sy
titosy timoty voalohany timoty faharoa ary ny titosy, reo zany antsoina hoe epistily pastoraly nosorata amin'ny Paoly any izy ireo saingy manokana mihitsy taty amin'ny faraparan'ny fiainan'ny Paoly taty. De misy koa ny antsoina hoe epistily akabeany na ny antsoina hoe epitra katôlika, misy anankifito ireo epitra katôlika ireo, zany hoe tsy nosoratana ho ana fiangonana manokana fa tena nosoratana ho an'ny fiangonana rehetra, ho an'ny kristianina mielipatrana rehetra na aiza na aiza misy azy zany dia izay ny epistily katôlika na epistily akabeany de ny miavaka faraky amby roapolo am'ireny de ny epistily ho an'ny hebreo zany, zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe araiky amby roapolo amin'ny taratasy fito amby roapolo ao anaty baiboly zany dia epistily avokoa, ka noho izany tena zava-dehibe ny aizantsika mamaky sy mijery an'ity epistily ity. Idirantsika kely le epitra katôlika teo hoe ina avy izy ireo, ahoana ny mombamomba azy ireo izy ireo zany de araky voalaza teo hoe nosoratana ho an'ny kristianina amin'ny akapobeany mihitsy, naiza naiza ny toerana misy azy de nanoratana azy voalohany dia efa tahak'izay. Ny ao anatin'ny epitra katôlika zany de ny epistiliny Jakoba, ny petera voalohany sy ny petera faharoa, ny jauna voalohany, jauna faharoa, jauna fahatelo ary ny epistily ho an'ny nosoratan'ny Joda. Reo zany ny antsoina hoe epitra katôlika. Na izany ara de hita ihany na de somary manahirana raha ny hoe ny jauna voalohany sy ny jauna faharoa sy ny jauna fahatelo de nosoratana ho an'ny olotokana, na izany ary kanefany tsy tena azo antoka tsara hoe olotokana ve ty tompoko vavy zay lazain'ity. Jauna faharoa de ohatr'izao ny anomboana azy hoe izaly olona no mamangy, eo zany ny ilazany hoe ny anarany olona ny antsony jauna ny anarany matetiky jauna tsy tena milaza ny tenany loatra. Izao olona no mamangy an'ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany, izay tiako amin'ny fahamarinana, ary tsy zay ihany fa izay mahalala ny marina koa. Io zany le hoe tompoko vavy voafidy sy ny zanany, de eto zany ny mampieritreritra hoe le tompoko vavy io ve olona anankiray izy io sa le voafidy eto ilazany hoe fiangonana izy de le zanany eto lay mpikambana ao amin'ny fiangonana tsy tena hita tsara hoe inona, fa amin'ny akabeany de azo raisina ho epistily katôlika ihany ny jauna faharoa sy ny jauna fahatelo. Ijery kely ihany zany tsika hoe inavy ireo antony mety nanoratana ny epistily, efa hitantsika kely tery aloha tery izy fa verenantsika tsindritsika kely ihany izy misy zany tena hoe fanapahan-kevitra manokana amin'ny mpanoratra mihitsy hoe andeha hanoratra ho any ihany na zay, mety fanampiana ho anazy mety misy zavatra tiany fandraisana amin'iny, ohatra ny Filemona na ny Timoty de misy fanapahan-kevitra manokana ny mpanoratra io, ohatra zany Filemona ny jauna faharoa koa dia fanapahan-kevitra manokany ny mpanoratra mihitsy. Eo koa ny amaliana taratasy, zany hoe misy taratasy na vaovao voaray dia amaliana an'izay, ohatra ny korintianina voalohany ohatra tena mazava tsara mihitsy fa famaliana ny taratasy zay ny fanontaniana napetraky ireo korintianina tao anatiny. Eo ihany koa ny famahana ny olana eo amin'ny fiangonana, mety nandefa taratasy indrindra no an'ny korinto zany nandefa taratasy ny korintianina satria nisy olana teo amin'ny fiangonana naray vaovao i Paoly fa misy mikorotana misaratsaraka ny fiangonana sy ny isan-karazany de mety amahana olana eo amin'ny fiangonana ihany koa zany no antony nanoratana ny epistily. Mila fantatra zay, mila fantatra tsara zay, na de mitombona ho antsika amin'izao fotoana izao foana ary le izy dia mila fantatsika hoe inona le antony nanoratana ny epistily io. Raha jerentsika zao ohatra ny korintianina voalohany amin'ny toko voalohany andininy faha 1:10 de zao no nambaran'ny Paoly hoe efa nambarany avy amin'ny ankonany Kloa tamiko mantsy ny mombamomba anareo rahalahiko, fa misy fifampiandaniny eo aminareo. Hitanareo nareo vaovao zany izy eto ho an'ny korintianina hoe lazaina na mombamomba anareo misy
fifampiandaniny eo aminareo sasany manao hoe zany Paoly, zany Apôlôsy, zany Kefasy, zany Kristy, dia mamaly an'izay Paoly zay. De mila azotsika zay ao anatin'lay epistily amin'ny akapobeany mihitsiny izay antony nanoratana ny epistily zay. Dia any amin'ny toko fahafitondray ohatra Koritianina voalohany toko fahafito ny andiny voalohany de zao nolazainy Paoly ny am'ireo zavatra nosoratanareo tamiko de tsara amy lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory. Io zao de voaingana no nisy adevitra tamin'io za tao amin'ny Facebook satria de tsy mamaky mamaiky an'le olona de hoe tsara amy lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory de zay, fa tsy fantany hoe zavatra nosoratan'ny Korintiana ho an'ny Paoly ane io. Ny akabentsika dia tsy mamaky raha tsy ny apahany zay manaitra atsika ihany, na de verset anankiray ary le izy dia zaraitsika foana le verset, de tsy mety, tsy tsara mihitsy ny famakiana Baiboly tahaka zany, fa mila vakiana tanteraka ilay teny zay soratana fa tsy tapatapahana satria manjary miova ny fandraisantsika an'ilay teny rehefa ka eto zany zao ahitantsika hoe nanoratra zany ny Korintiana hoe ahoana tokony hanambady ve, tokony tsy hanambady mihitsy ve ry Paoly, satria tena betsaka loatra ny fijangajangana aty aminay sao de tsara raha tsy mikasy behivavy mihitsy ny lehilahy. Dia mamaly azy Paoly eo amin'ny Koritianina voalohany toko fahafito ray manontolo io zany. Zay zany anisan'ny antony nanoratana ny epistily hitantsika manokana ny Korintianina voalohany tsy azotsika ho jerena daholo le epistily rehetra satria tsy manana fotoana ho am'izay tsika. Mety de nefany araka ny voalaza teo de hoe mety ho amin'ny mety foana ho an'ny tranga tahaka zany de zay no mahatonga azy azo afindrafindra hoe na misy tranga hafa raha zany ary dia misy prinsipa zay apetraky Paoly foana rehefa mamaly an'ireny izy zay azo ampiarina koa any amin'ny toerana hafa zany na am'izao fotoana zao io le fa hitantsika teo hoe ny tany Kolosia de azo alefa ny Laodikia indray de alaina koa ny any Laodikia de alefa ny Kolosia zany dia mety foana le tranga, fa mila fantatra fotsiny hoe inona ny antony nanoratana an'ilay epistily. Amin'ny akapobeany epistilin'ny Paoly satria misy anankifolo izy na 13 raha tianareo ny epistilin'ny Paoly de manomboka foana ny fiarabanina sy ny firaritsoa, ila hitantsika izay. Rehefa zay dia misy vavaka fisaorana foana ho an'ireo olona noratany azy de mivavaka ho an'ireo olona reo izy. Matetika tsy tena tsikarintsika loatra reny vavaky Paoly reny fa tsara be ny vavaky Paoly zay isaorany angatahany ho an'ireo olona zay anoratandreo. Ao aorianan'izay dia manao fangatahana ihany koa izy, mivavaka mangataka ihany koa izy ho amin'ny fandrosoan'ireo ara-panahy. Zay le vavaky Paoly. Ny akapobeany tsy resaka materialy na olana inona fa lafiny ara-panahy ny resahan'ny Paoly, fa rehefa mivany olana ara-panahy dia voavavy koa ny olana rehetra zay mety lalova. Zany mila hitantsika zany rehefa mamaky epistilitsika. De ao aorianan'izay zay vao miresaka ny votoatin'ny taratasy ty le nolazaiko teo hoe mizara roa izy, indrindra ho an'ny Paoly izy tena mizara roa mihitsy ny votoatin'ny taratasy, mazava tsara mihitsy ny voalohany de ny fotom-pampianarana aloha ny resahany zay nataon'Andriamanitra. Inona nataon'Andriamanitra atreto le mahakamo kristianina foana no mamaky an'io tapany voalohany rehetrarehetra io. Io le lazain'ny kristianina hoe teoria, nefa io mihitsy ny pratika satria io le zavatra efa nataon'Andriamanitra ho atsika. Le fotom-pampianarana, ny vavaka sy ny teo aloha rehetrarehetra zava-dehibe reny, vity reny, mazava tsara ireny. Zay izy vao miditra amin'ny votoatin'ny taratasy faharoa dia ny fampiarana. Inona am'izay raha ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Tsy maika mihitsy Paoly ilaza amintsika ny tokony atao sy ny tsy tokony atao raha tsy efa nambarany antsika tsara aloha ny nataon'Andriamanitra, satria ny ataontsika de miankina amin'ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ho antsika foana. Dia mila hay, mila fantatra, mila azo tsara aloha zany izay nataon'Andriamanitra ho antsika, zay tsika vao mijery any amin'ilay tokony atao sy ny tsy tokony atao. Fa ny antsika mamaika dia any amin'ny zay tokony atao sy ny tsy tokony atao foana. Raha jerentsika amin'ny akapobeany zany reo
epistily ny Paoly ohatra dia tahaka zao ny mombamomba azy. Ho an'ny epistily ho an'ny romanina de toko 12 zao ity fotom-pampianarana ity milaza ny zavatra nataon'Andriamanitra toko 1 ka hatramin'ny toko 11. Ao anatin'ny toko 11 io folo fotsiny baiko, folo fotsiny ny baiko hitao, kanefany ny andininy toko 5 farany, andiny toko 12, 13, 14, 15, 16, dia misy baiko 420 zao ao. De hitantsika am'izay ao zany ahitana an'izay tokony atao, fa tsy azonao, tsy vitanao teoria be ho anao fotsiny ty tokony atao sy tsy tokony atao ty raha tsy mazava aminao tsara aloha ny efa nataon'Andriamanitra ho anao amin'ny toko 1 ka hatramin'ny toko 11. Mila mazava amintsika tsara izay. Ny galatiana ny toko 4 dia fotom-pampianarana satria 2 fotsiny baiko ao anatiny, fa ny toko 2 farany dia misy baiko 12 be zao. Tanareo zara roa mazava tsara mihitsy le izy, ka tsy maintsy hainao aloha ny toko 1 ka hatramin'ny toko 4, zay ianao vao mahavita mampiatra ny toko 5 sy ny toko 6. Ohatr'izay koa ny Efesiana toko 1 ka hatramin'ny toko 7 de zay nataon'Andriamanitra tsy misy baiko mihitsy ao na kely ary. Fa ny toko 4, 5, 9 dia ny toko 7 farany zany de misy baiko 70 be zao. Zay vao ny tokony atao. Tsy vitanao ny Efesiana ohatra tena boky fohifohy de mora azo kely ny resaka fahasoavana ao anatiny raha tsy hainao ny atao hoe fahasoavana de tsy mahavita mankatoa zay ambaran'Andriamanitra ianao, satria fahasoavana ny afahana manatanteraka ny reto baiko 70 reto. Zay. Fa tsy reto akory ny toa de mahamaika de tsy mety vita, tsy mety tanteraka le izy de miteny foana mila mankatoatsika, mila mankatoatsika, satria na ianao ary tsy mahavita mankatoa. Ny antony tsy mahay mamaky epistily ianao. Ny Kolosiana misy toko 2 dia misy baiko 7 ao, fa ny toko 2 farany baiko 430, satria fampiarana iny. Ny Tesaloniana voalohany toko 3 voalohany tsy misy mihitsy, fa ny toko 2 farany misy baiko 430 satria fampiarana iny. Ny Tesaloniana faharoa toko 2 tsy misy baiko mihitsy satria fotom-pampianarana, de ny toko 2 farany misy 9 ny baiko ao anatiny. De zay zany matoty nalefa voalohany zay vao ty dia aza mandeha alohan'ny fanjaitra, aza mandeha alohan'ny fanjaitra zany ny kofehy, fa tokony ao aorinan'ny fanjaitra ny kofehy no mandeha. Dia ohatray fiarabana sy firaritsoa zany ny epistily Paoly de vavaka fisaorana ho an'izay anoratany de avy izy manao vavaka fangatahana mba handrosoandreo ara-panahy, de resaka fotom-pampianarana am'izay izy zay ny votoatin'ny taratasy amin'ny tapa voalohany de amin'ny tapa faharoa izy zay kelikely kokoa noho le voalohany no miresaka ny fampiarana izay tokony atao am'izay de ao arin'izay izy de manao fanaovam-beloma dia mitsodrano. Zay zany amin'ny ankapobeny epistily Paoly. De mila fantatrao zany hoe lay perikopa zay anaovanao etude biblika io aiza ho aiza am'ireo firafitry ny epistily reo, fa ilaina be ny mahafantatra an'izany. De amin'ny faran'izy manao sonia matetika de tsy Paoly no manoratra, tsy Paoly no manoratra mivantana n'lay soratany zany, na izy ary neviny tsy haiko na manao dicté izy na manao inona amin'io, fa refery amin'ny sonia zay vao milaza hoe tena soratanako ty jereo ny habean'ny soratanako bakabaka be satria marary ny masoko sy ny ohatrany. Zany zavatra ataon'ny Paoly eo amin'ny sonia eo zany. Inona maha-zava-dehibe ny epistily? Indritsika tsara, ina ny tena maha-zava-dehibe ny epistily ho an'ny katolika de ny evanjely na filazantsarany azy ny lehibe indrindra, ary de mila mitsangana mihitsy manaja tsara, tsenaina amin'ny aleloia mihitsy ny evanjely. Ho an'ny pentekotista ny asan'ny apôstôly azy ny zava-dehibe satria ao ny ahitana le expérience amin'ny teny tsy fantatra sy ny isan-karazany reny de io ny azy ny boky tena zava-dehibe ho azy indrindra. Ho an'ny sabatista indray de ny boky ny lalàna, ny boky 5 Mose sy ny azy ny lehibe indrindra satria iny miresaka ny lalàna, ny sabata, ny biby maloto sy ny isan-karazany. Ho an'ny apokalipsy moa zany de boky ny apokalipsy ihany ny azy no
zava-dehibe fa ho an'ny protestanta kosa de ny baiboly ray manontolo ny zava-dehibe ho an'ny protestanta zany de izy ray manontolo mihitsy ny zava-dehibe kanefa ao anatin'izany de zava-dehibe ihany koa ny epistily tena ngeza mihitsy ny epistily ao anaty baiboly kanefa de tsy latsa-danja ny sisa rehetra ilaina ny filazantsara ny asan'ny apôstôly lalàna ny apokalipsy de tsy azo atao ambany zavatra ihany koa reny rehetrarehetra reny satria tsy azonao ny epistily raha tsy hainao reo tsy maintsy mahay ny testameta taloha ianao vao mahazo ny epistily tsy maintsy mahay ny filazantsara ianao vao mahazo ny epistily tsy maintsy mahay ny asan'ny apôstôly ianao satria mitantaran'ny mpanoratra sy fifandraisany amin'ny olona noratana ao amin'ny asan'ny apôstôly zay vao mahazo ny epistily ianao fa ohatr'izao ny fivoatra ny fanambarana ao amin'ny baiboly antsointsika hoe progression de la révélation mivoatra tsy kelikely zany ny fanambaran'andriamanitra ao amin'ny baiboly fa tsy tonga de feno avy hatrany akory miainga ty ambany aty izy taty zany ny tambo genesisy de miakatra izy rehefa tonga Jesosy Kristy dia feno am'izay ny fanambarana ty zany ny testameta taloha de teto zany Jesosy Kristy ny tonga teto ny maty izy nitsangana tamin'ny maty iny ny resahan'ny filazantsara dia ty ny asan'ny apôstôly eo amin'ny tapao voalohany eo de ny faran'ny epistily am'izay aty tena efa ao amin'ny fahafenony ny fanambaran'ny baiboly rehefa ty amin'ny epistily le testameta taloha mbola sarisary fotsiny no ataony raisitsika zany ny testameta taloha de fanomanana ny fahatongavany Jesosy Kristy zay ny resahany eo amin'ny testameta taloha ny filazantsara de ny miresaka am'izay izy fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo ina ny zavatra nataony ahoana ny momba azy maiza azy eto ambony tany ary indrindra moa ny averin'ny filazantsara efatra dia ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana sy ny fitsaganany tamaty zay tena zava-dehibe ny resahan'ny filazantsara fa mbola tsy feno ny fanambarana tam'izany satria mbola jiosy reo olona nyresahan'i Jesosy reo tsy mbola nisy kristianina mihitsy ny resahan'ny Jesosy Kristy de ny asan'ny apôstôly no teteza mity eo amin'ny testameta taloha sy ny testameta vaovao satria nanomboka mitoko faharoa ny latsaka ny fanahy masina dia manomboka miaina miala amin'ny mahajiosy sy ny testameta taloha am'izay miditra maha-kristianina izy eo amin'ny asan'ny apôstôly mbola teteza mita zany ny asan'ny apôstôly fa ny epistily mazava-dehibe azy de efa fampiarana am'izay ny asa vitan'ny Kristy aty amin'ny epistily de efa tena kristianina am'izay ny resahan'ny mpanoratra fa ny tany amin'ny testameta taloha mbola jiosy ny filazantsara de mbola jiosy ny asan'ny apôstôly ny efa kristianina fa kristianina mbola mifangaro amin'ny jiosy mbola miezaka mandray ny maha-kristianina azy miala amin'ny jiosy ny asan'ny apôstôly fa ny epistily izy efa petraka tsara ny maha-kristianina ary fanambarana maha-kristianina sy fampiarana ny asa zay nataon'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana am'izay no ambaran'ny epistily zay zany tena mahazava-dehibe ny ty epistily ty ny epistily de taratasy mitondra ny mariky ny mpanoratra mila hitatsika zay mariky ny mpanoratra zay satria tovy rehefa maray taratasy ihany eny amin'ny akapobeany moa zao tsy tena maray taratasy tsony nareo ankizakehitriny fefa messenger sy ny mail sisa no voaray fa na amin'ny mail raha rehefa maray taratasy ianao de miankina amin'ny fahafantaranao mpanoratra ny toe-ponao hoe nanoratra tampoka ihany rehefa tianao izy de tena faly maiky ary ianao maky an'iny taratasy iny zany de le teniny voalohany koa vao mainka manamafy an'izay toe-potsika zay na ny fiarabany fotsiny hitanao hoe tena olona tianao ary tianao io manoratra anao iny zava-dehibe ny mamaky an'izay rehefa mandray taratasy ary de miainga amin'iny teniny voalohany iny mandrisika anao amaky an'le taratasy hatramin'ny farany na lava be tahaka n'iny na rio dia satrinao amaky azy foana satria tianao lay manoratra ary tianao ny zavatra resahany aminao ao anatiny de mandrisika atsika amaky an'le taratasy foana zay am'izao fotoan'izao moa zany raha vao manao publication am Facebook ianao vao lavalava kely fotsiny le teny de vakamo mamaky azy ny olona rehetra fa ny taratasy monko natokana ho anao manokana mihitsy io dia satrinao ary amaky an'iny taratasy iny foana de
amin'ny alalan'ny taratasy zany le olona mihitsy notrany hoe manatona anao lasa mifandray aminao tatsika le ireny manoratra ho anao isaky ny ray minitra miandro valiny lavo zao satria ohatrany hoe tena mifandray am'le olona mihitsy ianao amin'ny alalan'ny taratasy zay vakina iny tak'izany mihitsy ny epistily de hitatsika ao avokoa ny maizy azy an'le mpanoratra ny fiziny hitatsika ao ny stilina an'le mpanoratra hitatsika eo ny teny ampiasainy toe-pony manahoana io mpanoratra io malahelo ve izy io marary faly tena ty isan-karazany ao anatin'ny taratasy ao avokoa na hitatsika an'izany de zany zany mila azotsika fa tahak'izany mihitsy io epistily io rehefa soratana de aitsika foana manavaka an'le taratasin'le olotiatsika amin'ny taratasy hafa raha mihoatra amin'ny taratasy hafa de ohatrazay koa anaty baiboly aitsika foana mahita hoe ampôly zany any jaune zany rehefa tena tisy mahay mamaky an'io epistily io tsika de hita be ohatra zao nyfahasamihafana ny taratasin'ny paoly ny taratasin'ny jaune sy ny ampetera ny paoly somary sarotsarotra ataotsika le hoe plus théologika kokoa tovy mpampianatra eto amin'ny ligy any i jaune ndray tena le olona be fitiavana be ary ipetera de le olona tsotra le mpanarato fa de avy atrany tonga de any anatiny mihitsy satria le olona tena nafana miaraka tamin'i Jesosy zay reo de hitatsika ao anatin'ny taratasiny ao izany fahasamihafana izany zay samy ilaina daholo izy rehetrarehetra hitatsika eo samy hafa ny stylen'izy telo reo ohatra ny fomba fisaina ny samy hafa ny paoly mipetrapetraka tsara foana ny fampianarana miaingety de maketsomaketsomakety fomba fampitany hevitra tena tonga de mazava tsara ny jaune na somary miverimberina ary satria fitiavana ny tsindriny ny petera de mitantara ny zavatra efa niaina niaraka tamin'i Jesosy Kristy tonga de mananatra izy satria lay mpitarika tamin'ny 12 laza de ohatrazay zany ohatra zany raha te ahazo ny epistiliny paoly tsika de mila azotsika ny teny ampiasainy ohatrany ahoana ny teny fampiasan'ny paoly ohatrany ahoana ny fisainan'ny paoly de rehefa tsy azotsika zay de lasa ataotsika ohatra mifanohatra ohatra ny tenin'ny paoly sy nen'ny jakoba fa tsy mifanohatra io fa manana ny teny ampiasainy paoly ary manana ny fisainany sy ny teny fampiasany koa i jakoba de manampy be zany ny fahalalana ny tantaran'ireo mpanoratra ireo de amin'ny akapobeany ny asan'ny apôstôly tena mitantaran'ireo na ny filazantsara ihany koa ho an'ny jaune sy petera fa neny jakoba sy paoly sy petera dia manampy be ny mamahay ny asan'ny apôstôly de hitatsika eo amin'ny taratasiny koa nefa ny zavatra iainan'ireo mpanoratra ireo hoe manahoany voatantarany eo daholo zany neny hoe makamo atsika reny fa ny famakiana reny manampy be mihitsy azahoanan'le izy manahoana ny adiny paoly tamin'ny jiosy ohatra any amin'ny asan'ny apôstôly any efa hitatsika le izy de hitatsika koa rehefa foty mpampianaran'ny paoly miresaka fahasoavana sy manohatra hoe tsy misy olona marinina amin'ny asan'ny lalàna de mifanohitra miady amin'ny jiosy foany paoly de hitatsika eo zany hitatsika na ao amin'ny asan'ny apôstôly na ao amin'ny taratasin'ny soratany eo nanagadrana azy de irery izy tsisy olona tsony lasa niala tamin'ny daholo ny mpiara-miasa amin'ny rehetra fa izy rery sisa davelo ao de tsoratany eo zany mila hitatsika zany fa tsy mainka anatsoka lesona ara-panahy foana fotsiny tsika fa ny fahaizantsika an'izany mahatonga atsika mora mahita lesona ara-panahy fa raha vao tonga de misaoty any amin'ny lesona ara-panahy avy hatrany tsika dia kely ny azotsika kanefany de tsy mety haitsika ihany koa reny mombamomba ny mpanoratra ireny ka amin'ny akapobeany koa de tsara ny mamaky ny epistily amin'ny ordre chronologique zany hoe ohatrany ahoana avy filaharan'ireo epistily ireo amin'ny akapobeany izy de ohatr'izao ny galatiana aloha ny soratana voalohany rehefa manao fampianarany fampidirana ny boky tahaka ireny ny gasy mahay mamaky baiboly kamo foana ny kristianina mamaky azy kanefa ny introduction fampidirana ny boky ny galatiana afahanao mahazo tsara n'izany de any no efa nyresana zany ny fampidirana ny galatiana hoe maninona no iny voalohany de avy eo ny tesaloniana de avy eo ny korintiana de avy eo ny romanina rehefa vita ny asa missionnaire-n'ny paoly nanoratra ho an'ny romanina am'izay izy ny efesianina sy ny kolosianina ny filemona ary filipianina de tamin'izy gadra tany roma no efa tonga tany roma izy zany tamin'io no nanoratana andreo
ary ny timoty voalohany titosy ary ny timoty faharoa de efa taty amy faran'ny fiainan'ny Paoly efa talohany hafatesany no nanoratany ho andreo anankitelo reo. Zay zany mila azotsika zay ny fotoana nanoratana ny epistily izay. De ao anatin'ireo de mitatsika matotra tsara ny fomba filazan'ny Paoly, ny fomba fanorany iny any amin'ny galatiana izy masika be entitra be ry galatianina daly izany namitsavy anareo ohatr'izany. Aty amy romanina izy na de mitovitovy ihany ary lo hevitry galatiana sy ny romanina de manomboka fa mipetrapetraka kokoa ny hevitra fa tsy misy an'le enti-po be tsony tahaka ny tany amy galatiana. Misy zany ao anaty epistily zay mila azotsika avokoa reny rehetrarehetra reny. Matetika mifankafantatra tsara ny mpanoratra sy ny anoratana zany de tsy maintsy mivoaka ao anatin'le taratasy ihany koa zany ny fotom-pampianarana kristianina rehetra. Hita ao daholo foana ny fotom-pampianarana rehetra ao anaty epistily fa na izany ary de misy ihany ny zavatra tsindriny manokana arakaraky ny olana sy ny zava-misy iainan'ilay fiangonana anoratana zany. Ohatrany hoe tsy misy afa-tsy ny fiverenan'ny tompo zany ny tao anatin'ny tesalonianina. Ohatrany hoe zay foana ny resahana fa misy ny fotom-pampianarana rehetra fa zay ny tena tsindriny satria zay ny fanaraka amin'ny olan'ny tesalonianina. De ny fiverenan'ny tompo indray nefa ny zara raha resahany ao amy romanina, miresaka an'izany izy ao amy romanina fa mihoatra ny tesalonianina de kelikely kokoa ny ilazany azy. De indraindray tsy hitatsika mihitsy ny mamaky an'izany de mila hitatsika zany fa ny fotom-pampianarana kristianina rehetra dia presque hita ao anatin'ny epistily ray avokoa. De araka voalaza teo mifandraika amy zava-nitranga tamin'ny ainan'le olona anoratana nefany ny tena antony anindrina an'io zavatrio. Tovy ihany inona ny antony anoratan'le olona ho anao rehefa manazo taratasy ianao, inona ny anoratany ho ahy? De eo ianao mila mijery, misy fanontaniana ve tao? Ametraka fanontaniana ve nanoratany ho ahy? Mety hisaotra anah ve le izy? Mety hankasitraka ve le olona matoa izy manoratra ho anah? Mety hangataka fanampiana ho ahy ve le olona? Mety hilaza vaovao amiko ve le olona? Mety hampahery anah ve le olona? Mety hibedy anah ve le olona? Mety hampitandrina anah ve le olona? Mety hanazava hevitra amiko ve le olona? Zany mila azonao sy fantatrao zany rehefa mamaky ny epistily ianao. De rehefa hita zay antony lehibe zay dia vakina mifanaraka am'izay le epistily rehefa avy eo. Vakina mifanaraka am'izay le epistily rehefa avy eo. Zany no antony itenenako ohatra zany zao raha andray ny romanina aminao etude biblika ny romanina toko 7 andininy 7 ianao. Fa samy efa nanoty izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra dia mila vakinao ny romanina toko 7 eo amboniny zany manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 mila vakinao koa ny romanina toko 7 andininy 4 ka hatrany amin'ny andininy farany 7 angamba izay dia mila vakinao ny bokin'ny romanina ray manontolo, de mila vakinao ny boky galatiana mifanaraka amin'iny, de mila vakinao ny asan'ny apôstôly mifanaraka amin'iny, de mila vakinao ny epistilin'ny Paoly 3:10 mifanaraka amin'iny, de mila vakinao ny epistily rehetra mifanaraka amin'iny, de mila vakinao ny testameta vaovao ray manontolo mifanaraka amin'iny, de mila vakinao ny testameta taloha ray manontolo, de mila vakinao ny baiboly ray manontolo. De azonao ny dikany hoe fa samy efa nanoty izy rehetra zay mety azonao ihany amin'ny ankapobeny, fa ny dikan'le hoe ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra ilainao mamaky baiboly ray manontolo, ilainao. Ka tsy voatery eo mpanaova l'étude biblika akory ianao manao an'izay fa izay ny ilaintsika mamaky ny mana isan'andro azahoantsika an'izany. Manampy be ihany koa ny livre d'introduction, boky fampidirana zany zay atao reny tena ilaina be reny azahoana ny votoatin'ny baiboly, ny antony lehibe nanoratana an'ilay epistily. De rehefa fantatrao ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany zany tamin'le olona anoratana de mora hitanao ny antony nanoratana an'io boky io rehefa avy eo. Ny fahitatsika ny antony anoratana sy ny tanjona nanoratana an'ilay
epistily ihany koa ny fahalalantsika ny contexte manodidina an'io epistily io zavatra nisy tany Roma raha hamaky ny romanina toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolotsika zava-dehibe zany a de manampy atsika hita nyreto zavatra reto, mahita n'ilay sotoavina maritra na lay antsoina hoe principe biblique, inona le zavatra mipetraka foana hoe tsy tam'izany ihany fa mbola mitombona mandrak'androany, marina foana mandrak'androany aty Madagasikara io fa tsy tany Roma tam'izany fotoana zany any akory marina. Fa ilaintsika zany mahita ny antony nanoratana ny tanjony nanoratana ny contexte ahafahantsika mahita an'izay, de manampy ihany koa ny fahitana ny contexte sy ny tanjona sy ny antony anoratana ny ahitantsika ny zava-misy tam'izany fotoana zany, hoe inona ny zava-nitranga tam'izany fotoana zany, satria ohatr'izay rehefa mahazo taratasy tsika de amin'ny ankapobeny vakitsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io taratasy io, zay no fanao rehefa mahazo taratasy ianao, vakinao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io de zay no ahafahanao mahita ny hevitra ankapobeny hoe inona ty olo ty anoratana ho ana zany. Rehefa avy eo anao voavaky hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany iny zay anao vao miverina mamaky an'le teny nanaitranao am'izay, eto kosa tena tsara mihitsy le zavatra nytenenino anay eto zay anao vao miverina mamaky an'iny, de na koa ianao zay vao miverina mamaky zay zavatra hitanao hoe zava-dehibe tao anatin'ilay nosoratan'le olona ho anao, zany ny famakiana taratasy amin'ny ankapobeny ny famakiana olombelona rehetra taratasy, kanefa de amin'ny alalan'le vakiteny ankapobeny koa zany no ahitanao an'izay, fa ny akamaroan'ny kristianina nefa dia mifanohatra am'izay ny ataony. Le verset ray romanina toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo, romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo, jaunina toko ino moa zany filazantsara, ny romanina toko fahadimy andiny fahavalo ny andiny tsirairay aloha ny ainy fa tsy mamaky an'ilay izy ray manontolo mihitsy ny olona, de misy ary tsy mbola ary namaky an'le taratasy feno mihitsy izy de zay ny tsy azahoantsika mamaky ny epistily io, ny vaky teny ankapobeny manomboka any amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany any no ahitana ny fivoatra ny hevitra sy ny toe-pon'ny mpanoratra hoe inona ny tian'ny mpanoratra ho lazay, zay tsy maintsy mamaky any. De hitantsika teo zany ny hoe mifanaraka amin'ny zava-misy amin'ny ankapobeny, fa verenantsika kely aingana be ny endriky ny epistily zany, epistily zavatra epistily tena fanao tam'izany fotoana zany na kristianina na tsy kristianina ny epistily fa namboarina fotsiny izy hifanaraka amin'ny kristianina taty amin'ny Baiboly zany ho an'ny Paoly sy Petera zany. Amin'ny ankapobeny epistily ohatra ny hitantsika teo any de manomboka amin'ny mpanoratra ny anoratana dia fiarabana, epistily rehetra tam'izany fotoana zany, de faharoa manao fisaorana izy zany matsiaro ny zavatra tsara ny rahany sy fantany tamin'ny olona io dia mirary soa ny olona io, de fahatelo izy zay miditra amin'ny votoatin'ny taratasy io le mizara roa an'ny Paoly ozy izy tsika, dia rehefa vita ny votoatin'ny taratasy de manome torohevitra am'izay izy hoe mba azao am'izay re mba atao de fahadimy izy milaza ny vaovao avy any aminy am'izay ny ambinambiny rehetra vaovao tiany lazaina, de manao veloma izy amin'ny fahaenina farany ohatrohatr'izao mitovitovy amin'ny epistily rehetra fanoratra tam'izany ihany ny epistily ao anaty testamenta vaovao zany, de manana endrika kristianina fotsiny izy, ohatra zany ny fiarabana dia le fahasoavana sy fiadanana, charis sy shalom, zay foana amin'ny ankapobeny ny antsoina hoe tsika hoe fiarabana apostolika zay misy heviny betsaka foany reny ny romanina sy ny galatianina de fa navoakan'ny gasy mahay mamaky Baiboly any anaty Facebook any. De hijery an'le sotoavina maritra am'izay tsika le principe biblika mipetraka am'izay, na de taratasin'olona manokana azy ny epistily de mifandraika amin'ny zavatra niainan'le olona noratany foana, ny zavatra noratan'le mpanoratra, ary mifanaraka amin'ny epistily tam'izany ny zavatra nisy, jereo tsara fa zavatra tsy vaovao be akory ny Baiboly fa mifandraika amin'ny zavatra iainan'ny anoratana, fanaraka ny epistily tam'izany, de mahafa ny
epistily ao anaty baiboly de misy fahamarinana mandrak'zay tsy miova na aiza na aiza na roviana amakina azy ao anaty epistily ao. Misy ihany koa ny fotom-pisaina ny soratra masina zay hitantsika hoe tsy mifanohatra mihitsy na ny boky dimy mosesy lalàna sy ny epistily tsy mifanohatra mihitsy na iveritsika hoe mifanohatra raha fa mivoatra no hitao fa tsy mifanohatra akory. De misy an'izay fahamarinana mandrak'izay sy fotom-pisaina ny soratra masina izay foana zany ao anaty epistily ao. De zay ny matenin'Andriamanitra azy, zay ny matenin'Andriamanitra ny baiboly ary tena hitanao mibaribary be zay rehefa hainao ny mamaky ny epistily. Misy ny olona mihevitra fa tsy misy afa-tsy torolalàn'Andriamanitra ao, hoe manaova an'zao aza manao an'zao, zany ny heverin'ny olona ny epistily. Misy olona mihevitra fa fianarana tantarany ao, fianarana politika ianao na matematika ianao, tsy tompoky tsy izany ny epistily fa matory eo boky fito amby roapolo reo na angonon'ny fiangonana voalohany ary mbola voatahiry mandrak'androany io ananatsika ao anaty baiboly io de misy sata iaina ny vahoakan'Andriamanitra ao, misy an'izay sotoavina maharitra iaina ny vahoakan'Andriamanitra nandritran'izay fotoana rehetra izay ao anaty epistily ao, ny zavatra voasoratra ao zany. Zavatra voasoratra ao de fahamarinana maharitra mandraka ankehitriny ary mihoatra am'le zavatra nitranga ny ainan'le mpanoratra sy nanoratana tam'izany fotoana zany ny zavatra voasoratra ao. Dika zany tsy ho azy ihany akory nanoratana ny epistily na de ho azy ary reo voalohany indrindra hoe ho an'ny korintiana ho an'ny romanina zay ny nanoratany paoly an'ireo voalohany indrindra fa tsy ho an'ny faly aloha, kanefa tsy ho azy ihany reny fa ho atsika am'izao fotoana zao ihany koa misy zavatra ho atsika am'izao fotoana zao ihany koa. Andriamanitra de tsy miresaka amin'ny zanany amin'ny lalàna intsony am'izao fotoana zao fa na amin'ny alalan'ny faminaniana intsony tsy zany intsony ny resahan'Andriamanitra amin'ny zanany am'izao fotoana zao fa amin'ny alalan'ny taratasy mpitiavana, zay no iresahany amintsika zanany. Mampafantatra ny tenany izy zay mila hitantsika ao anaty baiboly. Izy io Andriamanitra io fahalalantsika an'Andriamanitra de manova zavatra be de be, manala tahotra mahatonga antsika mahatoky azy, mahatonga antsika mahavita manatanteraka ny lazainy, mila fantatrao izy. De ao anatin'ny taratasy mpitiavana io no ampahafantarany tenany ary ao amin'ny Kristy ihany no ahalalana an'izay. Tsy maintsy miainga ao amin'ny Kristy mifototra miiva ao amin'ny Kristy foana ny zavatra rehetra raha te halala an'Andriamanitra ianao. De zay le izy ny zanaka zany de mahafantatra ny rainy, mahalala ny rainy, mahafantatra ny sitrapony rainy ary manao an'izany am-pitiavana. Eto ny tiako lazana antsika hoe tsika ve zanaka sa andefy, satria ny zanaka mila mahafantatra ny dada ary mahafantatra ny dada ry zanany, inona ny asan'ny dadany, inona ataon'ny dadany, inona ny tiany dadany, inona ny tsy tiany dadany. Fa ary de manao an'izany am-pitiavana izy, noho ny fitiavana an'io rainy io nanaovany an'izany. Fa ny andevy kosa tsy te halala ny ninona, ny azy de zao fotsiny hoe tsy maintsy manao an'ity satria zay mandevy Ka eto aho zany de ametraka hoe ianao ve zanaka sa andevy? De raha zanaka ianao mila fantatrao ny rainao. Zay ny zavatra ambarany am'le tapany voalohany amin'ny votoatin'ny taratasy ilay misy an'le baiko vitsivitsy reny. De mila fantatrao reny, mila hainao reny, mila vakianao reny fa tsy le baiko fotsiny jerenao satria mitondra tena tahaky ny andevy ianao raha izay fotsiny. De ohatra zany zao akantsika hoe reto olana ireto de nitranga tao amin'ny fiangonana zay vahan'ny Paoly kanefany ny olana rehetra amin'ny fiainantsika de azo vahana amin'ny alalan'ny reto. Ny naterina tamin'ny sampy tsy manana an'izany intsony tsika am'izao fotoana zao, tsy olantsika zany, fa misy zavatra azo vahana avy amin'ny alalan'ny naterina amin'ny sampy hoe afaka manao an'izao ve za, afaka tsy manao an'izao, kanefa zany zavatra any tsy voalaza amin'ny baiboly mazava hoe azo atao na tsy azo atao. De ohatr'izay koa ny naterina tamin'ny sampy tsy voalaza mazava de azo atao ve zany sa tsy azo atao de ny prinsipa famakiana io no ahitanao ny fanaovana an'izany. Ny fifandraisan'ny tompo sy andevo dia tsisy tompo tsisy andevo tsony am'izao fotoana zao fa hitanao ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa, fifandraisanao am'izay lehibe manam-pahefana eo amboninao rehetra. Ny toeran'ny vehivavy de mila ahafahanao mahita ihany koa ny fivoarany zany ao anaty
Baiboly zany manomboka any amy testamenta taloha hatraty amin'ny filazantsara sy ny epistily. Ny fifandraisany jios sy ny jetilisa de afahantsika mahita ihany koa ny fifandraisana amy tsipina, fifandraisana amin'ny olona zay tsy mitovy kolotsaina amitsika sy le ohatr'zany de manampy amy zavatra misy rehetra am'izao rehefa azonao tsara ny tiany ambara tam'zany. Zay ny olana rehetra mety hita am'izao zany de hita ao anatin'ireo olana isan-karazany zay hita ao anaty epistily reo, satria misy fahamarinana maharitra ao, misy an'ilay sotoavina maharitra ao anatin'io, de ireny nomen'ny mpanoratra ao anaty epistily ireny zavatra ireny de mila hitatsika ireny. Amaraparanantsika azy de hoy tsika hoe ny epistily rehetra zany de mitondra ny mariky ny mpanoratra azy avokoa. Inona ny dikan'izany mila fantatrao io mpanoratra io de mila fantatrao ny tanjony, satria hita foana zay mariky ny mpanoratra azy zay. Ny faharoa, ny epistily rehetra dia nosoratana araka ny zava-nitranga tam'izany fotoana zany, nosoratana araka ny zava-nitranga tam'izany fotoana zany. Inona ny dikan'izany? Mila fantarinao zany ny olana no lalovan'le olona nanoratana azy, ahafahanao mahazo ny tiany holazay. Fahatelo, ny epistily rehetra dia mifandraika amin'ny endriky ny epistily rehetra tam'izany fotoana zany avokoa. Any rehetrarehetra zany le nijerentsika rehetra teo, noho izany mila hita ny firafitry ny boky, mila hainao tsara zany ny plan'ny boky io hoe avaiza izy de makaiza de aiza ho aiza ao anatin'izay drafitry ny boky zay zany ty ataoko etude biblika ity zao. Ny fahaefatra de misy sotoavina maharitra avokoa ao anatin'ny epistily rehetra, zany hoe mila avahanao ny principe biblika, io le sotoavina maharitra, sy ny modalité culturelle, zany hoe nilay fombafomba tam'izany fotoana zany tany am'le toerana fotsiny, fa tsisy afa-tsy zany. Ohatra hoe ny voaly de tsisy afa-tsy ao Korinto no miresaka voaly, Paoly fa tsy miresaka an'izany izy, any Roma tsy miresaka an'izany izy, Galatia tsy miresaka an'izany izy, satria tsy manana an'ireny olan'ireny ny galatianina, fa ny voaly dia olan'ny korintianina manokana, modalité culturelle. Fa ao anatin'izay voaly zay de misy principe biblika, sotoavina maharitry ny tenin'Andriamanitra ambaran'ny Paoly ao anatin'izany. Ka mila mahay mamaky Baiboly rehefa te hahay hamaky ny bokin'ny ny epistily zany. Voalohany rehefa te hamaky Baiboly de mila mijery contexte. Un texte sans contexte n'est qu'un prétexte, fiteny averimberiko foana izay. Mila mijery contexte aloha voalohany indrindra, mila fantatrao ny hevitry ny teny tsirairay ao anatin'io teny izay vakinao io. Fahatelo, mila fantatrao ny firafitry ny fehezanteny sy ny lahatsoratra, ny kian-teny isan-karazany reny de mila hainao tsara daholo hoe ity ve vokatry le teneniny teo aloha sa ty anton'le teneniny teo aloha, sa ina ny ifandraisany ty, misy ifandraisany io. Fa ndraindray tsika tapatapahantsika le izy noho ny fisian'ilay toko sy andininy, zay reny napetraka taty aoriana fa tsy nanao an'ireny akory i Paoly tamin'izy nanoratra ny epistily. Mila hitatsika koa ny fivoaran'ny hevitry ny mpanoratra, avaiza izy de makaiza de aiza ho aiza ianao le vakinao io zany. De zava-dehibe rehefa mamaky epistily ny fampiasana dikateny isan-karazany, ny baiboly mahazatra, ny baiboly protestanta fanitsina fahaenina, ny DM, ny baiboly katolika, de ny baiboly protestanta isan-karazany reny ihany koa, baiboly teny frantsay de teny anglisy ihany koa ilaina ny mampiasa dikateny isan-karazany. De ny mamaky boky, betsaka ny boky ao amitsika manam-piarahamaky ny baiboly de misy boky betsaka zay manampy antsika ihany koa ahazo ny zavatra tiany lazaina ao anaty epistily. Na zany boky commentaire, fa eo ihany koa ny dictionnaire biblique, eo ihany koa ny livre de doctrine isan-karazany reny, ilaina avokoa ny mamaky an'ireny raha te hahay mamaky epistily ianao. De ny fivoaran'ny fanambarana mila jerena tsara mihitsy zany fa mivoatra tsikelikely ny fanambarana na ny révélation progressive ao anaty baiboly zany. Rehefa andinika ny epistily am'izay
efa natao ty rehefa mianatra etude biblika fa verenako kely aingana be fotsiny izy rehefa anao etude biblika ny epistily de zava-dehibe tena zava-dehibe ny observation. Io foana no mampiavaka ny olona mamaky baiboly rehetra ny fanaovana observation tsara. Le WH anankidimy rehetra zany de manampy foana ao anatin'izay hoe iza iza ny nanoratra ho aniza ny nanoratana, inona ny fantatsika momba an'ireo olona noratana sy ny mpanoratra ireo zava-dehibe ny mahita an'izay. Inona ny zavatra resahana, inona ny zavatra atao ao, inona ny loha-hevitra n'io boky io, inona ny votoatin'ny boky io, inona ny antony nanoratana an'io boky io. Oviana teza hoe talohan'ny faharavan'ny tempolo ve sa taty aorianany faharavan'ny tempolo ve, misy dikan'izany ilaina be zany satria mbola teo ve ny sorona ilaina sa efa tsisy resaka sorona tsony ohatr'izany dia mila fantatsika zay hoe oviana. Taiza le toerana afahantsika mahita hoe zany Korinto zany le tena farany tanàna zay feno fitondratena ratsy satria Paoly dia ilaina mahafantatra an'izany. Ny Efesosy, inona ny tany Efesosy, inona ny tany Kolosisy, isan-karazany reny de mila fantatry reny ary inona am'izay ny antony nanoratana ny boky, inona le zava-dehibe resahana eo. Zava-dehibe ny fanaovana observation tsara, io izy amin'ny ankapobeny fa ry fijery koa tsika amin'ny antsipriany eo zany le WH anankidimy le 5 fidèle serviteur izy teny frantsay nanakenina rizy rehefa le WH aloha de 5 ny anteny kely rehetra ny fa, satria, no, ka, dia, kanefa, noho izany, renika telikely reny zay matetika tsy hitatsika rehefa mamaky baiboly, ilainy reny rehefa manao etude biblika. Ary matetika amin'le baiboly protestanta fampiasantsika iny de ary sy fany betsaka ao, efa niezaka nivoatra kely izy amin'ny baiboly fanitsina fahenina de nivoatra kely izy amin'ny teny frantsay izy mazava kokoa reny zavatra reny afahanao mahita ny fifandraisan'le hevitra rehetrarehetra. Zava-dehibe no mijery an'ireny rehefa manao etude biblika ny epistily ianao. Dia ny teny miverimberina ihany koa de zava-dehibe. Jereo foana inona ny averimberina ao anatin'io, na ao anatina andininy anankiray de efa misy teny miverimberina, na ao anatin'ilay perikopa zay novakianao satria loha-hevitra lehibe tiany resahana zany iny matoa averimberina. Sarotra izy raha DM ny amakianao satria ny amin'ny DM averina izy mba ahafahantsika mahazo hoe inona le lazainy eto, fa amin'ny baiboly tsotra izy de jereo tsara ny teny miverimberina fa zava-dehibe ny ahitana an'ireny azahoanao ny tiany ambara ao anaty epistily. De ny hevitry ny teny tsirairay ihany koa dia tena ilaina rehefa mamaky epistily de mila mijery dictionnaire biblika zany ahafahanao mahita ny hevitry reny teny tsirairay reny. Ary zay koa ny ilaina hoe fampianarana indrindray ihany koa de asiana loha-hevitra neny mba ahafahantsika mahazo an'le teny reny ohatra hoe fanamarinana, fanamasinana, fahasoavana, ohatrany hoe efa mahazatra fa indraindray tsy haitsika akory ny tena heviny rehefa tena jerena. De zao raha misy tsy azonao ao anaty epistily de zao fantary fa tsy ianao akory ny voalohany sahirana amin'io, fa betsaka sy efa sahirana daholo ny rehetrarehetra. Raha te hiala amin'ireny zavatra manahirana ao bokin'ny epistily reny ianao de mila mamaky boky betsaka. Averiko foana zay, mila mamaky boky betsaka. Raha fika manam-piara-mamaky ny baiboly dia manana boky afaka hanampy anao ao anatin'izay. Faharoa, mila miaino reo zoky ihany koa, na reo zoky zay teo aloha mbola miaraka amintsika na ny tany aloha rehetra ao anatin'ny tantara zany dia mila miaino an'ireny tsika. Ohatran'ny siansa rehetra ihany io misy olona efa nanao fikarohana hamahan'ireny zavatra manahirana reny tany aloha tany dia mila jerena ireny sy anotaniana ireny zoky ireny. De amin'izao fotoana izao efa betsaka ny fitaovana zay mety manampy antsika ahita an'ireny zavatra sarotra ao anaty baiboly reny. Betsaka ny logiciel biblika amin'izao Baiboly Works, la Bible online, ny Logos,
ny isan-karazany a be de be mihitsy logiciel biblika am'izao fotoana zao afaka manampy am'ireny a, eo ihany koa ny boky arkéolozia isan-karazany reny a dia manampy avokoa zay. De fantary fa tsy hainao rery akory manana fanahy masina, zany hoe tsy hainao rery no nahita zavatra tsy hitan'ny olona raha manahirana anao izy nanahirana ny hafa, raha hitanao izy tokony ho hitan'ny hafa, fa tsy hoe zany hitan'ity famarinana ty de ty tena marina ho anahy kanefa ny olona rehetra tsy mahita an'io marina, fa betsaka koa ny manana ny fanahy masina dia mitovy ny zavatra aseho ny fanahy masina fa mety ianao nanehoany azy voalohany fa manampy foana ny hevitry ny hafa, de ilaina zany ny manana fiangonana, ilaina ny fikambanana tahaka an'izao miaraka amin'ny hafa ahafahanao mahita sy mifanampy amin'ny hafa ny amin'ny fahamarinana zay avoakan'ny Baiboly misy ny sarotra kanefany misy azo hifanampiana ihany reny. Ny zavatra manahirana ao anatin'ny epistily de miantso atsika hanetry tena, ilainy reny mba hahatonga atsika hanetry tena satria zao lazain'ny Deutéronomie 8:7-8 hoe any Tompo Andriamanitsika ny zava-miafina fa antsika sy ny zanatsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara mba ankatoavantsika ny teny rehetra am'ty lalàna ty. Zay fantatrao zany mila ankatoavinao fa zay tsy fantatra dia avelao any fa tsy maninona fa hoambaran'ny Tompo aminao tsikelikely any iny rehefa mandeha ny fotoana. Ohatray ihany koa ny Korintianina 1:17 fa sombotsombo ny fahalalantsika ary sombotsombo ny faminanitsika. Tsy mety hafantatra hahay hamaky Baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany foana ianao fa ny ampahany any, fa zay fahay aloha dia andao ianarana, trandrahana, hodinihana zay hita rehetra ao anaty Baiboly fa natao anao io ary mitondra lesona be de be anao, ahaizanao ny fiainana kristiana ary indrindra ahalalànao an'Andriamanitra sy ahalalànao any Jesosy Kristy izay rehetra izay. Dia misaotra anao naharitra hatramin'ny farany, raha ny eo ntsika dia fanaoko foana ty 3 ty hoe tsy voatery azonao zay lazaiko teo de afaka mametraka fanontaniana, tsy voatery ekenao ny teneniko teo de afaka manao fanamarihana, ary tsy voatery ny ampy de teo de afaka manao fanampin-kevitra, fa efa lava izay dia misaotra anao naharitra hatramin'ny farany.